Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 7 septambra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 7 septambra 2024 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana na izany tsy izany dia ilaina foana amin'ny fahamalinana ho antsika mpampiasa ranomasina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana tandrifin-drahona vitsy indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 5 kilometatra isan'ora any avaratra Vohemara. Anonja bena herin'ny ranomasina ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2,5 metatra fa mety hahatratra 2,7 metatra manakaiky ny tapany avaratra. Hisy alon-drano avy Atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Manoro, anorana tandrifin-drahona vitsy. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 8 kilometatra isan'ora indraindray rehefa manalavitra ny morontsiraka. Anonja be ny ranomasina ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2 metatra. Manoratra ny taolan'ny aro, andrahona mahalana. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 17 kilometatra isan'ora any atsimo Vangaindrano. Anonja be ny ranomasina ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2,5 metatra. Taolan'ny aro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 15 kilometatra isan'ora ny tolakandro. Anonja be na herin'ny ranomasina ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 3 metatra ary hisy alon-drano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Angabo, ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa izany ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2,5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Kabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, andrahoana mitsitokotoko, mety arahina tandrifin-drahona manakaiky ny morontsiraka Melaka amin'ny alina. Ho avy avaratra Atsinanana na avaratra ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa izany ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa ny alina ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ny haavon'ny onja dia 8,5 hatramin'ny 2 metatra fa mety hahatratra 2,5 metatra any amin'ny tapany atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, andrahona mitsitokotoko na ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra andrefana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ny haavon'ny onja dia 8,5 hatramin'ny 2,2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, hisy tandrifin-drahona ny alina manakaiky ny Nosy. Ho avy Atsinanana ny rivotra manakaiky ny tanjona Bobaomby ka ho 17 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Anekafa kosa dia ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ny alina sy ny maraina ka ho 8 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa izany ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ny haavon'ny onja dia 8,5 hatramin'ny 2,2 metatra.